ianareo. Amin'ny anaran'i Jesosy, mite hafatanana ary firenena rehetra, miobio an'Andriamanitra fa Jehova no avy indrindra ka tokony hatahorana. Mpanjaka lehibe ambonin'ny tany rehetra izy, mandresy firenena maro izy ho ambanintsika, ary firenena samihafa ho ambanin'ny tongontsika. Mifidy ny lovantsika ho antsika izy, dia ny voninahitry Jakoba izay tiany. Efa niakatra tamin'ny fiobian'Andriamanitra, Jehova niakatra tamin'ny fitsofana ny anjomara. Mankalaza n'Andriamanitra, eny mankalaza. Mankalaza ny mpanjakantsika, eny mankalaza. Fa mpanjaka amin'ny tany rehetra Andriamanitra, mahaiza mankalaza tsara ianareo. Andriamanitra manjaka amin'ny firenena samihafa. Andriamanitra mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianany masina. Ny mpanapaka ny firenena samihafa miangona, olon'Andriamanitra i Abrahama, fa n'Andriamanitra ny mpingan'ny tany, avo indrindra izy. Amen. Ivavaka isika. Zany tokoa ny hira hoentinay manome voninahitra anao. Ry Andriamanitra tsara indrindra, lay Andriamanitra tompon'ny fahefana tany an-danitra ka hatretỳ tany, lay Andriamanitra masina indrindra, lay Andriamanitra mahery indrindra. Manatitra aminao izahay amin'izao ora sy fotoana izao, satria novelominao. Nahazo tombon'androm-pahavelomana velona trapamonjena, no arovanao tamin'ny aretina rehetra, no arovanao tamin'ny loza rehetra, no arovanao tamin'ny velam-pandrika rehetra izay nataon'ny fahavalo teo anoloanay. Tafahoana aminao eto amin'izao fitoerana eto izao izahay. Mankasitraka anao indrindra Andriamanitra, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tomponay, lay zoko malalanay, lay tianay indrindra, ary lay tsy mamelanay ho irery. Mankasitraka ihany koa fa na dia teo aran'ny valanaretina rehetra, ny aodiaody teo amin'ny fiainanay, mety efa tafatsofoka tany amin'ny tokantranonay, tany amin'ny fiainanay andavanandro, tany amin'ny fiarahamonina misy anay. Fa hoy ianao Jesosy hoe tsy hakasika anareo izany, fa ny tana maherin'Andriamanitra no miaro ny olony rehetra mba tsy ho voakasika izany areto mandringana izany. Saotra indrindra Jesosy, ka ataonay ahoana ary tsy hankalazanao, ataonay ahoana ary tsy hanome voninahitra anao, ka na tsotsotra ihany ary dia raisy fa vokatry ny fonay izany manao hoe masina, masina, masina Jehova tompon'ny maro, endrika ny voninahiny tany rehetra. Amen. Mipetraka ianareo. Andriamanitra sy ny afatr'Andriamanitra tsika avy ao. Hira fa 700 anatin'ny firana protestanta. Zava-tsoto ny fitsipika ao tomboany amanitra, tenena hasoaina eriko
soasoe tsy manaparo ny fitsipika irafoana arena besa mititsavo izany didina amonjena hoanzay mandeha. Afaka isika sotranao Jesosy fa manakambara aminay mandrakariva ianao amin'ny alalan'ny afatra ho fampaherezana anay, hitondra anay, hiaro anay araka ny teninao fanilon'ny tongotra reo sy fanazavana ny teninareo, ny tenin'Andriamanitra aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Koa mitenena ary Jesosy araka ny fombanao fa miain'ny mpanomponao. Amen. Ny afatr'Andriamanitra ho zaraina amintsika ry havana androany dia araka izay hita ao anatin'ny filazantsara araka ny Jaona, filazantsara araka ny Jaona toko 5:20 ny andininy 2:20 sy ny andininy 7:30. Voalahatra ao anatin'ny perikopantsika FPVM raha teo ihany koa izany sitrapon'Andriamanitra izany. Filazantsara araka ny Jaona toko 5:20 ny andininy 2:30 sy ny andininy 7:30. Pejy 7:20 testamenta vaovao raha mitovy amin'ny baiboly koa ny baibolinao. Amin'ny anaran'i Jesosy, indro avy ny andro, eny efa tonga, izay hielezanareo samy ho any amin'ny azy avy, ary ilaozanareo ho irery kanefa tsy irery hafa ny ray no ato amiko. Izany teny izany efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoky izao efa naharesy izao tontolo izao. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Izany ry havana ny hafatr'Andriamanitra, hitondrana hafatr'Andriamanitra amintsika indray amin'izao ora sy fotoana izao. Araka ny voalaza teo moa dia voalahatra anatin'ny perikopantsika FPVM izany tenin'Andriamanitra izany. Jery mitovitovy izany filazantsara anankitelo izany. Eto amin'ity filazantsara araka Jaona ity dia ahitantsika ny fitodian'i Jesosy tamin'ny mpianany. Tao ny nananarany azy ireo, tao ihany koa ny nampionon'ny azy, ary ny nanambarany Jesosy fa na mandeha ary ianareo tsy irery hafa ny rainao ato amiko. Manambara zany ny firaisan'i Jesosy amin'Andriamanitra fa indro avy ny andro izay elezanareo any amin'ny misy anareo avy ho Jesosy ka andeha tokoa. Raha raisina saretsainy zany dia tahaka ny hoe misy olona anankiray mbola zaza, dia rehefa ny lehibe ny rehefa ny lehibe andeha amin'izay, andeha hikopa-kelatra, aleo tena vonina hiatrika samy ny fiainana amin'izay, satria efa tsara ofana, satria efa tsara taiza, efa vonto fampianarana, efa vonto fananarana isan-karazany. Izany hoe raha zoina dia sahala amin'ny hoe olona efa mahay zavatra rehetra ka hapiatra izany fianarana izany hapiatra izany fiainana izany hapiatra izany anatra izany izay noratoviny eny amin'ny fiainana izay andehanany. Eto nefa dia izao asehoan'i Jesosy fa azo itokisana izy. Ahoana moa izany? Mikarakara izy, ary efa nahalehibe zazy izy, izany nataony tamin'ireto mpianatra reto. Tsy nieritreritra afa-tsy izay ahasoa mpianatra izy, izay ny tanjony amin'ny alalan'ny fampianarana, amin'ny alalan'ny fanondroana lalana, amin'ny alalan'ny fampisehoana faiza manao isan-karazany. Ary ny mpianatra izay nanatrika azy, izay niaraka tamin'ny foana, dia nahita amin'ny fanasitranana, ny famahana olana sy ny fahagagana rehetra izay nataony Jesosy. Sahala amin'ny hoe mpianatra nandena, ohatra sahala amin'ny olona nandinanao stage zany le mpianatra niaraka tamin'i Jesosy. Ka nanlaza ary Jesosy hoe andeha araka ny teniny, izay efa somary nanomana sahady ny mpianatra hoe zany ka tsy eo aminareo foana fa andeha ka namboatra fitoerana ho anareo. Somary ketraka kely ny mpianatra fa tsy takatry ny mpianatra le tiany Jesosy ho lazainy fa hoe izay zany. Nateo ary zany hoe andeha nareo, dia nanambara ny tenany Jesosy hoe zasy ny ray ange izy dia ray ihany
Andriamanitra anie mitoetra ao anatiko izy ka raha lasy ary anareo za tsy irery. Anambaran'Andriamanitra anambaran' Jesosy zany fa izy le izy hatrizay ary mbola ho mandrakizay zay ampisehony amin'ny mahatompo ny fahefana azy hatrany an-danitra ka retỳ tany ary izy ilay Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. Teto dia nikarakara aloha Jesosy milohan'ny nantenena tamin'ny mpianatra mba azahoan'ny mpianatra fiadanana rehefa mandeha mikopa-kelatra izy. Fantatry Jesosy fa hiatrika izao tontolo izao reto mpianatra reto. Izao tontolo izao moa dia misy ny ady, misy ny sedram-piainana, misy ny olana. Fa zao kosa nanome toky Jesosy hoe ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, fa matokeo izy Jesosy fa izaho efa naharesy izao tontolo izao. Milaza zany fa tsy mamela amin'ny mpianano irery Jesosy na inona zavatra miseho. Ary eo anilany mandrakariva ary azo anteherina sy ankinana ary manoro lalana. Raha ny loha hevitrintsika FPVM amin'ity volana Aogositra 2020 ity dia hoe kristianina mifoha tsara mba tahotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra maharesy izao tontolo izao. Kristianina mifoha tsara matahotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra maharesy izao tontolo izao. Manao ahoana moa zany kristianina mifoha tsara? Raha indray raisitsika hoe olona tsotra, olona mifoha tsara. Raha ampitahiny zany amin'ny olona mifoha fotsiny, ohatra hoe matory, dia rehefa mbola rendremana, rehefa nafarana zavatra matadidy sa tsy matadidy, sahala miditra dia mivoaka ato satria izy ary mbola manao roplanina. Fa ny olona mifoha tsara dia zao olona efa tsy rendremana intsony, olona efa vonona niarina, olona azo lazaina ihany koa olona efa nadio, olona efa nisasa, efa avy ny sakafo, efa vonona hiatrika ny fiainana andavanandro. Raha raisitsika amin'ny ara-panahy izy zany dia ka sahala amin'izao hoe kristianina efa tafaray amin'ny Jesosy. Manao ahoana moa zany kristianina efa tafaray amin'ny Jesosy zany? Efa vita vavaka, efa manana ny tenin'Andriamanitra, efa vita fibebahana, efa vonona hiatrika ny asa sy ny mission zay hampanaovan'i Jesosy azy amin'ny maha olom-bofidiny azy. Etsy an-daniny zany rehefa mandeha izy dia matahotra an'Andriamanitra. Sahala amin'ilay filazan'ilay olona anankiray zay hoe fa maninona ianao tsy mivavaka? Za matahotra an'Andriamanitra ozy, tsy fatahoran'Andriamanitra zany tsy andana miditra any am-piangonana, tsy zay. Fa matahotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, mandeha amin'ny tahotra sy ny ovitra, mitandrina tsara amin'ny zavatra atao. Tsy mandeha ho azy ny fiainana, fa tsy maintsy manaraka ny torolalana sy ny fitsipika sy izay lazain'i Jesosy no andehanana. Fa raha mandeha amin'ny tahotra sy ny ovitra, olona efa mifoha tsara dia maharesy izao tontolo izao, satria olona efa tsara ofana, olona efa mifoha tsara matahotra an'Andriamanitra, mihaino ny feon'i Jesosy foana sy manatanteraka ny baiko izay ampanaoviny ka mandresy izao tontolo izao. Ry havana, eto ny mpianatra dia efa mifoha tsara, vonany anatanteraka ny asa zay Jesosy ampanaovina azy, andehanareo ozy izy. Efa mahay ny zavatra rehetra, kanefa izao efa azo itokisana tsara. Nde nge jery ity tantara kely hafahafa ity tsika. Tamina tokantrano anankiray no miseho ny tantara. Misy mpivady vao, samy nanana ny fomba nitaizana azy zany izy mivady. Ny mahagaga dia zao, ilay rangahy indray no mahay manao sakafo mihoatra lavitra no ilay raha vehivavy. Dia rehefa mahandro sakafo ilay raha lehilahy dia manatrika eo raha vehivavy. Dia jereva ny tsara zany, hoe ty zany atao an'izao, ty asiana menaka, ty asiana saosy, ty asiana tongolo, ty asiana voatabia, ty atao malefadefaka, ny hafa tsy mara atao mahery. Mianatra an'izany raha vehivavy. Taty aoriana efa nomboka nahahay kely, tonga ny ray aman-dren'ilay razazalahy hamangy an'izy mivady sady hisakafo tao. Mazava ho azy fa tsy maintsy ny renim-pianakaviana manao ny sakafo.
anderery amin'izay le reny mpianakaviana. Nandrahoany ny sakafo manitra, matsiro, maheno azy ny olona zany ny fofony avy any dia hoe tena tsara zany sakafo zany. Rehefa teo ambony latabatra daholo ny olona rehetra, rabatoa zany mbola mikenikenina mbola mandoatra sakafo anindana dia ny laoka efa lasa tonga dia teo ambony latabatra. Dia rehefa tonga teo ambony latabatra ny laoka dia ohatra mailo ve le rangasa ahoana tsy fantatra fa nandramana le laoka. Inona zava-nisy? Be sira be le laoka. Maty ny ray aman-dreniko iny vehivavy iny androany mivatrika iny ozy izy fa inona reny no ataoko hoe teo amin'izay izy dia niantso. Chérie ahoana zahay ozy izy le vadiny, mba hitondray sira kely any anie zahay. Tonga avy any le sira. Teo maso teo tonga dia nasiany le lehilahy sira, ilay laoka efa be sira. Dia rehefa ny sakafo amin'izay dia sady mihinana zany le ray aman-drenina zazalahy miteny hoe ary matsiro be le laoka, saingy be sira loatra. Teo izy le rangahy, tena zany diso zany eritreritra hoe somary tsy ampy sira kely le izy ka efa be sira nefa mbola nitapohako sira. Ry havana amin'ny lalao amin'ny tompo, na efa mahaleo tena aza tanteraka sa tsy tanteraka, mbola misy indro kely, mbola misy indro kely ny mpandrafitra sa hoy ny fitenenana, misy ny foana ny adosona kely. Raha niaraka tamin'ny mpianatra foana Jesosy tamin'izany fotoana izany dia hitan'ny olona zany hoe Jesosy manasitrana, Jesosy manao fahagagana, ny mpianatra miaraka amin'ny foana. Dia hoy izy ny olona hoe le mpianatra koa zany mahay sala amin'ny Jesosy. Ndray andro gaga Jesosy hoe inona ary zany ady hevitra be aty zany, misy olona misamasamaritaka, dia misy olona mitangorongorona, dia misy olona mitabataba. Dia efa misy inona hozy izy Jesosy. Dia farany teny le olona anankiray, ity olona anankiray ity azo mpanamoana, miditrinjitra izy dia mandoha vory izy dia mikitro nify izy dia rehefa avy manao an'izay izy dia reraka dia tena reraka. Fa zao nentinay teo amin'ny mpianatra ao fa tsy hainy. Teo Jesosy dia nanana ny fomba fiteniny nanafaka an'ilay olona. Fa ny mahagaga dia zao, Jesosy tsy mibedibedy ny mpianany mihitsy teo hoe nareo efa manaraka amiko foana, efa miaraka amiko foana dia nahoana mbola tsy hainareo manao an'iny. Fa rehefa tonga tany an-trano dia nanontany mangingina ny mpianatra, Jesosy efa nafanay iny fa tsy afaka e. Dia hoy izy Jesosy hoe iny karazana iny tsy afaka raha tsy amin'ny alalan'ny mivavaka. Ry havana, ny mpianatra teto mbola tsy vita fifanana tsara. Fa rehefa vita fifanana tsara kosa ny mpianatra dia andesy ikopa-kelatra amin'izay dia ho hitanareo fa mahay ny zavatra rehetra. Fa raha hitantsika raha anatin'ny asan'ny apôstôly any, anatin'ny boky maro any, fa efa tsy araka ny mpianatra intsony, fa na ny mosoara nampiasaina, na ny vavaka nampiasaina, na vovoka nampiasaina, na inona dia sitrana daholo izay rehetra nanatona ny mpianatra tamin'izany fotoana izany. Fa rehefa tsy mbola mifoha tsara ny kristianina anankiray, tsy lavrary izay zavatra rehetra ka sainy atao, ka meteza ary hifoha tsara, meteza ho tafaray amin'ny Jesosy mba ho lavrary izay atao. Fa matetika na dia ohatry mety ara ny atao misy tsinony kely foana, sahala amin'ilay sakafo teo lasa diso be sira loatra. Kanefa na izany ara ny zava-misy, Jesosy manamboatra foana. Jesosy manarina ny adosona foana ary tsy mandatsa na mametsiny izy ny amin'izany. Malaza zao ny coronavirus. Fantaniana mipetraka dia hoe ny kristianina mifoha tsara dia afaka mandresy ny coronavirus. Kristianina mifoha tsara dia efa vonona hiatrika ny fiainana, efa vonona hiatrika ny ady. Ary zao tsy maintsy mivoaka ho mpandresy izy eo am-petrehana an'izany areto mandingana izany. Voalaza matetika foana ny amin'ny hainao manjery any hoe sahala matsikaiky ilay izy hoe ireto telo reto no mitoetra elanelana 2 metatra
manasa tanana matetika amin'ny rano savony ary manao arotava. Fa zao aty amin'ny olona mifoy tsara kosa dia zao iretelo reto no mitoetra ny vavaka ny fifankazarana amin'ny Jesosy mba hiadana miaino ny fiainso manaraka ny torolalana izay apetrany ary ny fiainana amin'ny tenin'Andriamanitra izay fanilo ny tongotra sy fanazavana ny lalana aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Fa raha tafaray amiko ianareo izy Jesosy angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Raha tanteraka izany dia hoy Jesosy hoe na eo ary ny areto mandringana na eo ary amin'ny fandringanana na isy arivo lava azy eo anilanao ary ray alina eo kavananao dia hoana hozy izy tsy hatra aminao izany. Hijery maso fotsiny ianao, hijery maso fotsiny ianao. Ny fampianarana koa moa dia efa mavesa danja hoe ny rano Jesosy dia manasitrana, ny rano Jesosy manome toky araka ny teny Jesosy tia ny rako izay latsaka ho anareo ho famelana ny helokareo rehetra, ho famonjena, ho fanafahana anareo ka na inona eo anoloanareo ny rano Jesosy manafaka izany. Ka rehefa nampiasa izany tsika, rehefa niaino ny feon'Andriamanitra tsika, rehefa nanaraka tsara izay torolalana nataon'i Jesosy tsika, resy ny coronavirus sa tsy resy? Satria tsika dia mpandresy, tsika zanaky ny mpandresy ary tsika tsy maintsy mandresy satria kristianina efa mifoy tsara dia mivoninahitra teo an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Isaintsika izany sitrapon'Andriamanitra izany ry havana dia andeha ataontsika ny hira fahavalo sy efajato. Ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa tsika mipetraka ihany, ny andininy fahatelo kosa tsika mitsangana. Hira fahavalo sy efajato anatin'ny firana protestanta, Jehovah ray mahery. Mangataka Lizao izay mangataka Yazo amarinina Izi simbeni sinitu Mamamina vua Sangana isika rehetra sy ny tokantrano rehetra tsy tampisaina reny fahotako tsy tampisaina reny fahotako marobe kare tompony taoso samy mitondra ny tenany eo anatrehan'Andriamanitra ry havana fa tsy tanteraka izitsika tsy ny fo tsara varimbarina indraindray satria teo ny fikatoanan'ny fiangonana teo ihany koa ny fatahorana ny voaka ny trano tsy nahavavaka intsony ny sasany tsy naharay tenin'Andriamanitra intsony ny sasany any ka lasa manao foana ary misy tsiny ny zavatra rehetra atao ary matetika itenenana ratsy ny anaran'Andriamanitra hivavaka isika. Misaotra anao Jesosy fa ianao tokoa mihevitra izay soanay mandrakariva ary mampianatra mikolokolo mba hahaizanay mandeha araka ny sitraponao andehanana ihany tahotra sy ny ofitra ka nampianarinao anay Jesosy mba hifo tsara izahay
iainao anatin'ny vavaka mandrakariva satria maro aminay ny Jesosy nefa tsy mahavavaka intsony sahala amin'ny efa mandeha ho azy ny fiainana. Iainao anatin'ny teninao Jesosy, tsy mahavaky baiboly intsony izahay, tsy mahare tenin'Andriamanitra intsony izahay. Eo ihany koa Jesosy, tsy mahatoky anao izahay, fa na dia lazaina sy dradradradraina aza hoe ny rany Jesosy ane manasitrany, ny rany Jesosy ane manafaka, fa mbola eo ihany ny fiherikerehana, mbola eo ihany ny fisalasalana. Anika ataon'ny Satana taingimbozina izay, ataon'ny aretina ripaka izahay, fa tsy mba mahatoky anao. Ianao ilay Andriamanitra tompon'ny fahefana tany an-danitra katretia tany, ianao ilay Andriamanitra mahay zavatra rehetra, ianao ilay Andriamanitra miteny hoe mo misy zava-mahagaga izay tsy haiko atao va. Fa raha amin'olombelona zavatra tsy hainy atao izany, fa amin'Andriamanitra kosa hain'Andriamanitra ataony zavatra rehetra. Angatahanay fifonana aminao izany Jesosy, angatahanay famindram-po aminao, fa ny fantatray Jesosy dia izao: Andriamanitra mpamela heloka ny Andriamanitra ivavahanay, Andriamanitra mpamindra fo ny Andriamanitra ivavahanay, ary Andriamanitra le miteny aminay hoe anaka, tsy olombelona tsy akoroka ho toy fo aminareo mandrakizay, fa noho ny amin'ny anarako dia honononiko ny fahatezerako. Mandeha ana ka amin'izao sisa izao aza manota intsony, henohy ny feoko, henohy ny ianatro, mandehana amin'ny tahotra sy ny ovitra mba hanananareo fiadanana amiko. Misaotra indrindra Jesosy, noho izany famelan-keloka, noho izany teny mamy ataonao aminay izany Jesosy, no asahinay mihira ny hiran'i Davida mpanao salamo manao hoe sambatra ny olona izay voavela ny elony sarina ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy sainy Jehovah eloka ary tsy misy fitaka amin'ny fanahiny. Amen. Mino an'Andriamanitra ilay tsitopano lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoronona tamin'ny fanahy masina, nateraka Marie Virgine, nijala nanapaka Ponto Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty nalevana, nidina tany amin'ny fiainatsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka teo kavan'Andriamanitra raitso, avy any avy tsara mavelona sy maty. Meno ny fanahy masina, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Manoloana izany famelan-keloka avy amin'i Jesosy izany ry havana, voniny sika ny hanavao indray ny fanoloran-tena ao anatin'izany nanaovantsika ny laharan-kira faharoa amby dimampolo anatin'ny firana fifoazana na faharoa amby efapolo anatin'ny firana fiderana. Voninao Tompo hiaraka aminao ny andininy voalohany ihany. Zay Jesosy anjakao fampanomponao dia ho tanteraka tokoa izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mipetraka ianareo. Mbola ho ampitombonantsika mandrakariva ny ry havana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika.
mbola faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy trary ty andro alahady 17 ny volana Aogositra 2024 ankehitriny dia tonga amin'ny fotoana hamakina ndre tsingerin-taona maro samihafa amin'ireo mpanompondreo itsika ovaka itsika misy misa 7 izy ireo avaka itsika amin'ny anaran'ny Tompo. Pasteur Rakotondrajona andria fanantenana sy andria malala miary malala miora arisoa 12 taona mariage 12 taona mampitandrina mangataka trano amin'ny Tompo mangataka nira 537 raha tonga Ranto Charles sy miary malala sozana-parameme 34 ans mariage andria mianta ary mandimby andria mianta olo mandimby Razafin-Drabosy Saondralala 80 taona tamin'ny 20 Aogositra nomenjanary ny ilaina sarobidy 17 andrianiana Ernena Fabrice 2 Jolay Ramarson Iriniaina Diamondra 20 Jolay andriany menjanary Deraina Kaela 2 taona ny 14 août Rakotondrasoa Arnaldo 2 taona tamin'ny 15 août Razay Arsoa Henriette Adeline 15 août Rasoa Hajanoro Suzanne andria miaingo nofo sarobidy Lovasoa 20 taona Rasoa Zanamanga Marie Suzanne Rakotonena Charles 20 taona ny 23 Andrianaly Vola Mahery Malalaniana tamin'ny 1 août Pasteur Andrianaly Saint Alain tamin'ny 20 août Randrianavy David Mathias Randrianavy David Mathieu 17 août Ravoary Malala Soa Jacqueline Elia 17 août Rajaofera Randria Miary Soniriza 17 Aogositra Rakotondramana John Nisoa Nasandratra 7 taona tamin'ny 20 Aogositra Randriana Solo Jean Baptiste 7 taona Nkataka vavaka Rahaja Misael Andriamanakoto 20 taona tamin'ny 13 Aogositra Rasolondatsovy Tsiaro Kenjo 10 taona tamin'ny 23 août Rakotondrina Ertina 15 taona mangataka fahaizana sy fahendrena Rapininary Hamefitoniaina mangataka fahendrena Rakotondраiny Irina tamin'ny 20 Aogositra Voangy Armanana 7 taona nampiandry 15 taona anniversaire tamin'ny 15 Aogositra Rafarasoa Marie Jeanne 15 Aogositra Rasoa Arlène Bola Solisy 17 taona tamin'ny 20 Jolay Andriamano Inirina fanomiza-tsoderaniaina vavaka mba ho afaka BEPC Ramamontsoa Andriamano Inirina sy Rasoary Nihina Bola Solisy 12 taona mariage Andriamatsoa Eva Perle Aimé en France zany Lova Rebecca France Iriantsoa France ary farany Raharson Niaina Itokina reo zany reo mpanompon'Andriamanitra mahatsiaro ny tsingerin-taona maro samihafa teo amin'ny fiainany ary manolotra fanomezana haingo izao altara-masina izao ny fanomezana tsara indrindra atolotra azy ireo na dia tsy nanoratra ary dia ao amin'ny Isaia 4:10 Isaia 4:10 andiny fahafolo Isaia 54:10 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy fa na dia hifindra aza ny tendrombohitra ary na dia hetsika aza ny avona tsy mba hiala aminao ny famindram-poko ary tsy tsoaka ny fanekeny fihavanako o Jehova mpamindra fo aminao amen. Izay ny fanomezana atolotry ny Tompo ho antsika rehetrarehetra masikaro ty tsikeri-taona maro samihafa tamin'ny fiainany dia melohan'ny vavaka hitondrantsika mivavaka andreo mpanompon'Andriamanitra eo dia ataontsika ny hira nangatamin'ny mpanompony teo hira 7:30 ny andiny voalohany ihany indreny amarony soa no mendray ho aorian'izay dia nitsangana hivavaka tsika Tompo. Oh
tsangana ivavaksika tompoko voninahitra ho anao ry Andriamanitra rainay ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo midera sy mankalaza anao zay satria Andriamanitra tomponay ianao sady mpanjakanay Andriamanitra mandahatra amin'ny fiainana mpanomponao isan'andro misaotra anao zay kehitriny ny fitiavanao sy ny famindramponao mbola menao tombonandro indray velona ina soamantsara ary menao fahasalamana anarovanao tamin'ny aretina rehetra ka dia misaotra anao manokany reto mpanomponao maro be reto Jesosy zay na tsy ary tokoa fa ianao nitantana azy nomba azy nandritry ny androm-piainana rehetra ny ainany misaotra Jesosy eo ny ankizy eo ny tanora zay ao anatin'ny fitaizana sarotra tokoa ankehitriny na ny lafy ny ara-pianarana fotsiny ary zany Jesosy zay nefa mahatokotompo fa mpanjandro kelinao ireo ianao tsy hafoy azy ireo anolo-tsaina azy mandrakariva ianao name fahalalana fitadiana azy amin'ny fianarana zay ataony nao anatin'ny mandalo ady sarotra rakehitriny fotoam-panadina maro samihafa dia mahatoky izay tompo fandamina azy ireo ianao ary hoavanao ireo mpanomponao ireo ataonao lohany tokoa fa tsy rambony dia mbo tafita amin'ny ambony indrindra araka ny sitraponao izy ireo eo moa tompony ray aman-dreny ao anatin'ny fotoana sarotra kotoa ankehitriny mangataka vavako amin'ny fiveloma mahatoky izay Jesosy fa ianao mbola tsy nahafoina nasaraka anay nitay azy ireo tamin'izany mbola hitay azy koa ireo tokantrano tsingerin-taona maro samihafa mametraka azy ireo ampelantananao tompo ianao mbola hitoetra ao amin'izany tokantrano izany ampanjaka ny fiadi-tananao mbo hanana ny fifaliana amin'ny fanomponanao ireo mahatsiary ny tsingerin-taona na mpiandry ositra maro samihafa eo amin'ny fanomponanao ny angatana aminao Jesosy mifananao masina mbola hitoetra ao amin'izy ireo mandrakariva azony manantanteraka ny asa ary ampahery azy ireo tompo amin'izany asa masina nanindrenao azy ireo tsiraray avy ny maro Jesosy ny tiany angatahana aminao nefa ianao nefa nytenina mbola tsy mangataka akory arainareo nefa fantany rainareo zay ny an-danitra zay tokony anareo ka dia mametraka azy ireo eo ampelantananao mbo voninahitra narino zay rehetra amin'ny anaranao Jesosy no angatahanay andrina izany mivavaka izany misaotra tompo amen mahazo toerana tompoko falomerabantsika indray raka izy nahatratra izao alahady andro tsara izao andao hitsangantsika anao ny hira 3 sy 7 tia zaza Jesosy tonga indray ny fotoana iresahanao aminay madinika ao na dia 10 minitra fotsiny ara Jesosy dia mampianarana ianao androany saotra Jesosy amen petraka ianareo rakizy ny tenin'Andriamanitra ka tsika fampianarana androany dia amin'ny Koritianina voalohany Koritianina voalohany 12 ny andininy 4 Koritianina voalohany 12 ka ny andininy 4 rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe zarazaraino samihafa ny famezam-pahasoavana nefa ny fanahy dia iray ihany averintsika vakiny indray mandeha zaraina ho samihafa ny fanomezam-pahasoavana nefa ny fanahy dia iray ihany tantara kely iray avy atrandraka izy no entintsika nazavana izany tenin'Andriamanitra izany dia tantaran'ireto so anankiroa so izany ndraka izy dia le fakatsika rano reny fasiana rano any an-trano fa izao reto so anankiroa reto raka izy so fakana rano fasitsika rano sio dia tsy mitovy mihitsy izy reto le so voalohany dia so tsara tefy tsara rafitra fa le so faharoa kosa dia so misy vaky so tritra ny antsontsika anazy dia akany patsaka rano ireo isan'andro dia izao rehefa matsaka rano ilay patsaka
dia le so tsara tefy a rehefa tonga ao an-trano feno tsara fa le so tritra kosa rakizy a any amin'ny atsasany ny rano mba tonga ny ao an-trano dia rehefa nandeha ny fotoana dia lasa rakizy le so tritra nanantona an'le patsaka dia ozy izy hoe patsaka or patsaka zaho a tsy mba mitovy amin'le namako mihitsy tsy mitovy amin'le so tsara tefy a ny zavatra vitako izy ozy izy a rehefa matsaka dia tonga ao an-trano feno hatrany amin'ny vavany ny rano fa zaho kosa aty amin'ny atsasany mba rano tonga ko any an-trano so dia mba tokony hosoloana ary aho izy izy fa tena tsy mitondra voka-tsoa hoe sady tsoatran'ilay so tsara tefy mihitsy a dia ozy izy ilay patsaka mantsainy sotritra zany raha pitsy ry sotritra rehefa andeha karantsika dia zao aza mijery an'ilay so tsara tefy fa zao a jerevy ny lalana izay dia avintsika fa feno voninkazo tsara tarehy dia nanaiky ary rakizy ny sotritra eny ara tonga ny ampitso dia nandeha teny an-dalana rakizy dia faly izy nahita an'ilay voninkazo saingy zao a le voninkazo teny amin'ny sisin-dalana izay nalehan'izy ny patsaka fa zao kosa rakizy nijery an'ilay so tsara tefy indray izy dia noho ny tonga tany an-trano dia vetivety foana dia lefy ny fifaliana dia gaga indray ty patsaka or sotritra fa manina indray malahelo endrika ohatran'io ianao dia ozy izy sotritra hoe araka le lazaiko taminao malo ahy hoe zaho a tsy mba mitovy amin'ireo so namako mihitsiny fa za tsy mba mahavita ny asa-panaovina dia ozy izy ilay patsaka hoe ka ianao any mijery an'ilay so tsara tefy ny nataonao fa tsy nijery an'ilay voninkazo fa zao rehefa hita kosa izy ianao fa manary rano eny an-dalana dia zao ny nataoko ny fafazako voam-boninkazo iny amin'ny sisin'ny lalana izay tandrify anao dia lasa voninkazo tsara tarehy fa nay ny so tsara tefy kosa raha nandinika ny lalana ianao dia maina ny taty amin'ny sisiny izay nitondrako anazy dia teo ry havana voagaga ilay sotritra hoe aikay le voninkazo tsara tarehy tao ambony latabatra gatsoko io amin'ny hafa ka rehefa mivavaka tsika manomboka izao rakizy dia ataovy hoe Jesosy eo sakafo ny masoko ahitako izay tena mampiavaka amen dia voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. dia misaotra antsika rehetrarehetra tsy misy maty fo manaina mbola salama somatsara daoly amin'izao coronavirus zao miarahabanao rehetrarehetra any ampitan-dranomasina rehetrarehetra misaotra miteka ho an'ny tompontsika mbola salama somatsara misaotra tompo dia hitantsika tsara tamin'iny milakelim-pandikandiny rehefa avy eo etsy azo zavatra ho lazaiko zao hitantsika tsara ano rakitra aloha zay aloha rakitra aloha ary rakitra dia hitantsika tsara fa iny fiboana rehetrarehetrarehetra iny dia tsy nisy mihitsy ny rano marina ny fotoana ny ivavahana ary tena mijaly tokoa tsika nijaly mihidy ny fiangonana kanefa sotsika dia anao rakitra ho an'ny tompona dia nihidy ara ny fiangonana mbola tsy tapaka ny vavantsika mbola nomeny ny tompo sy azo menaka dia anolotra rakitsika trany tokantrano rehetrarehetra any dia samy manao rakitra dododododoly tompoka adikano zay aloha anao rakitra zay sotra tompoka ho ny sampana. Chers fidèles en Jésus-Christ, nous remercions le Seigneur de nous avoir réunis de nouveau aujourd'hui parce que les temples sont de nouveau ouverts, que vous soyez dans le temple ou à la maison. Remercions le Seigneur car il nous a toujours protégés de la maladie.
Nous allons d'abord faire la quête et tout à l'heure, nous recevrons le message de Jésus-Christ en ce jour de Dieu. zay a dia hanolotra nydrakitra ho an'ny tompontsika mamiko indrindra anao jesosy miaina vavaka anao anatin'ny fioboana aza mbola nahitany kohanina ihany zay nitsangantsika rehetrarehetra me.
misotra jesosy misotra jesosy misotra jesosy za jesosy ny vitanay tamin'izao andro fiobona izao mbola nomenao zay saza hoanina izay ka misotra anao dia misotra anao foina izany jesosy ho anao mba hampitony ny fahatezeranao ho an'ny malagasy sy rehetra mino anao sotra tompo voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any alleluia masina 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 jeo tompony maro enika tany rehetra apetraka isika dia mbola faly manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo amintsika zao dia tonga amin'ireo famakina ireo voady masina izay ny fijoroana vavolombelona nataon'ireo mpanompon'Andriamanitra mialohan'izany anefa dia misy ireo filazana vitsivitsy izay makasika ny zavatra niseho teto amin'ny fiangonantsika voalohany amin'izany dia filazana fanambadiana Andriamatosika matohisany andaniny Andrianjatovo Erlalao Noël mivady andaniny sy Rakoto manana José mivady ankilany dia faly mampandreny fanamasinana fanambadian'ny zanany Andrianjatovo Nzara vola sy Rakoto manana onjany aina izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny Asabotsy 12 septembre amin'ny 7 ora maraina raha misy mahita ny tsy mahamety izany dia aoka izy anantony andray aman-dreny mpitandrina fisaorana ny vadiny ny zany aman-javiny sy ny fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana feno ny fiangonana FPVM Tananandrano sy ny fifoazana ny BFR ny fikambanan'ny Dekona ny voamiaran'ny vola ny Dekona groupe 1 noho ny fampaherezana sy ny fitrotronam-bavaka nataonareo tamin'ny fodimandriny Rakoto Arimanana Vincent Ferrier Andriamanitry ny fihedanana ny ombanareo ny vadiny ny zanany aman-javiny sy ny fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana feno ny fiangonana FPVM Tananandrano sy ny fifoazana ny fampaherezana sy ny fitrotronam-bavaka nataonareo tamin'ny fodimandriny Ravelson Richard Andriapeno Braun fiangonana Andriamanitry ny fiadanana ny ombanareo ny fianakaviana moa dia nanome fararakitra ho an'ny fiangonana 50,000 ariary ho an'ny fifoazana 20,000 ariary totalin'izany dia 70,000 ariary ny vady aman-janany ny zafiny ny taizany ny ray tapo aminy fianakaviana manontolo dia maneho etona ny fisaorana sy fankasitrahana ny ray aman-dreny mpitandrina dada Randrena Toandro ny BFR ny Dekona groupe 2 ny Dekona piany fefy ny loholona ny voamiera ny fanompom-pivavahana ny fifoazana ny promotion sambatra fifaliana feizoro fanorenana tafitasoa fanomezana ny filo ny komity ny ralahy ny sampana fefy foibe ny fefy nasionaly ny fiangonana manontolo ireo namana sy tapaka rehetra tonga ny dodidodina ampahery noho ny fodimandriny Razaka Voniarson Richard Andriamanitra tompony fiadanana ny amaly fitianareo ary alatsiny indrindra ho an'ireo izay tsy tratranjo noho ny afenondrano be loatra so tsika dia iroso amin'ireo famakina ireo voady masina solomboninkazo promotion Vourmelala feno 12 taona tamin'ny 17/8 nanolotra vola 10,000 ariary misaotra anao izay ry Andriamanitra tianay ao masinina ny eny anaranao misaotra anao izay fa na dia tao anatin'ny confinement aza dia tena nataonao mandeha be ny asa-pivelomanay notahinao avokoa ireo olona nanananay vola dia samy nandoha izany daholy ary nomenanay ilay tany notongianay dia mbola lapetraka eo am-pelatanan'Andriamanitra hatrany ny asanay dia mba
dia mbola petraka eo ampelantananao hatrany ny asanay mba ho arovanao ka tsy hanandeha vola fahefana amin'ny anaran'i Jesosy. Indro manolotra vola 100 000 ariary ka ny 40 000 ariary ho an-trano dada sy mama, ny 40 000 ariary ho fampandehanana ny raha eto amin'ny fohy be, ny 10 000 ariary ho an-dradio fiotazansoa ary ny 10 000 ariary ho an'ny pasteur ambanivohitra. Ampany tamin'izay nomenao anay Jesosy apetraka aminao Jesosy ny famitana ny trano. Indro manolotra vola 20 000 ariary ho an-trano dada sy mama. Misaotra Jesosy ny fanotahinao ny varotra izay nataonao taminay tamin'ny herinandro iny. Mangataka ao Jesosy mba taio hatrano ny fiainanay. Indro manolotra vola 5 000 ariary ho an'ny fiangonana. Iny Jesosy ny vokatra kely izay mba indro Jesosy ny vokatra kely izay mba nangoninay ka mba mangataka vavaka amin'ny dada. Koraisy Jesosy fa vokatry ny fonay mianakavy kely. Misaotra Jesosy fa mbola nomenao fahasalamana. Rakim-pisaorana misaotra Jesosy izahay telo mianaka noho ny fitahina nomenao anay. Indro manolotra vola 30 000 ariary ka ny 10 000 ariary ho an'ny dada, ny 20 000 ariary ho an'ny mpitandrina ambanivohitra. Misaotra sy mankasitraka Jesosy noho ny fitiavanao sy ny famindraponao anay. Indro manolotra vola 5 000 ariary ho an-trano dada sy mama. Voninahitra ho anao Reliany Andriamanitra. Mangataka misaotra betsaka Jesosy fa raha nangataka taminao ny tenako hoe mba voainy fiangonana alohan'ny anniversaire-ako dia notanteranao izany ary be dia be ny soa azo nandritry ny fioboana ary nasehonao nandritry ny fioboana izay nasehonao taminay. Ko iny misy vola atolotra ho an'ny mahantra 20 000 ariary. Mangatabavaka mba hitombo ny ara-panay sy ho afaka baka avec mention ny zanako. Misaotra Jesosy. Voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany. Misaotra anao Jesosy fa nositranonao soamantsara ny mpanomponao. Mangataka aminao Jesosy mba tsy hiverina amiko intsony izany aretina izany. Misaotra betsaka Jesosy ka mba mangataka dia mba apetraka aminao indray ny fiainanay menakavy ka eo ambany fahasoavanao mandrakariva. Dia mba ho afaka BEPC sy baka vola 10 000 ariary anaovana ny trano dada sy mama. Misaotra Jesosy tamin'ny tombonandro nomenao ny mpanomponao feno soa. Mangataka vavaka amin'ny pasteur dada amin'ny fiainanay telo mianaka. Solom-boninkazo 250 000 francs, mahantra 250 000 francs, totalin'izany dia 500 000 francs. Misaotra Jesosy. Vola 6 000 ariary ho an-trano dada sy mama ary ny 4 000 ariary ho an'ny radio fiotazansoa. Mangataka vavaka ho an'ny ankohonana. Jesosy misaotra mametraka eo ampelantananao ny sortie de promotion na fandresena any amin'ny na fandresena any amin'ny akimila izay ataony 28 to zao. Jereo manokana Jesosy rakoto tsy hoarana 40e promotion zanaky ny mpanomponao. Manolotra vola 5 000 ariary ho an'ny mahantra. Misaotra Jesosy tamin'ny fahagagana sy fitahina nataonao taminay dimy mianaka nandritry ny confinement, indrindra tamin'ny nalafosan'ny fiara sy ny moto. Mba mangataka aminao izay Jesosy mba omenao fournisseur na fiara fahasairana be foana izahay. Indro manolotra vola 50 000 ariary ka ny 20 000 ariary ho an-trano dada sy mama, ny 10 000 ariary ho an'ny radio, ny 10 000 ariary ho amin'ny mpitandrina ambanivohitra ary ny 10 000 ariary ho an'ny fiangonana. Iny Jesosy ny vokatra kely izay mba nangonay ka mba mangataka vavaka amin'ny dada. Koraisy Jesosy fa vokatry ny fonay menakavy kely. Misaotra Jesosy manolotra vola 3 500 ariary. Dia toy izay ry havanareo voady masina voaray teto ampelantanana. Izany dia ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Dia mbola ho ampitombola amintsika mandrakariva ny fahasoavana mba hampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Dia fahalamiarabantsika rehetra vahoaka an'Andriamanitra na eto amin'ny tany nanan-drano na ny any amin'ny faritra rehetrarehetra na ny any ivelany any ampita ny ranomasina rehetrarehetra any fa dia
faly miarabanareo zay amin'izao ora sy fotoana zao manaraka ny onjam-peo sy ny Facebook ary reo karazana zavatra maro samihafa ahafahana manaraka izao fanompoam-pivavahana izao. Ny zavatra mahafaly dia zao ny tsy fanadinonareo anay aty tanan-drano aty fa tena faly ny fiangonana amin'ny fanampiana zay omenareo ny fiangonana satria nahoana ao anatin'izao fioboana zao dia tena hita mihitsy zany hoe fitiavanareo an'Andriamanitra izany ka dia hanomezanareo zay mba azonareo atao hoentina mpandrosoana izany fanjakan'Andriamanitra izany ka dia Andriamanitra manakare-pahasoavrany akasitraka anareo ny amin'izany rehetrarehetra izany. Dia eto ilazany amin'izay avy zay efa vokatry ny nataontsika tsirairay avy indrindra fa avy aminareo zay nambara teo dia vakiko eto zany rehetrarehetra zany nanomboka tamin'ny alatsinainy ka hatramin'ny omaly sabotsy. Misy an'ireo fanomezana maro samihafa hatrany amin'ny voady, hatrany amin'ny rakitra, hatrany amin'ireo zavatra maro samihafa zay hitan'ny mpanompon'Andriamanitra fa tiany omenan'Andriamanitra. Alatsinainy fa 17 aogositra dia nisy tahaka an'izao 7,7 sy enetsy na 3,445,000 FMG. Ny talata 12 aogositra dia nisy 7,4,3 sy ray tapitrisa ariary na 8,663,500 FMG. Tamin'ny alarobia fa 7 ny volana aogositra dia nisy 7,3 sy ray alina sy 8 ariary na 4,66,500 FMG. Ny alakamisy fa 20 ny volana ao dia nisy 103 sy enetsy ariary na 3,150,500 FMG. Tamin'ny zoma 20 aogositra dia nisy 7,3 sy 8 sy 2 sy 3 tapitrisa ariary na 6,419,500 FMG. Ny sabotsy fa 20 ny volana ao dia nisy 100 sy 3 sy ray alina sy 8 ariary na 4,65,500 FMG. Tao amin'ny mvola zany amin'ny continent mvola 034 16 445 99 nanomboka tamin'ny fa 15 ny volana aogositra ka hatramin'ny fa 20 ny volana aogositra dia nisy 2,000 sy 3 alina sy 8 ariary na 4,160,000 FMG. Rehefa natitaly zany rehetrarehetra zany dia nisy 100 sy 4,000 sy 9 alina sy 7 sy 8 tapitrisa ariary na 43,970,500 FMG. Rehefa tsinjaraina ny amin'reto fikambanam-beany rehetrarehetra tamin'io dia nisy tahaka an'izao. Ho an'ny tao-trano dada sy mama mianakavy nanomboka tamin'ny alatsinainy ka hatramin'ny omaly sabotsy dia nisy 4,640,000 FMG. Ho an'ny dada pasteur Erzizi dia nisy nanomboka tamin'ny 17 ka hatramin'ny 12 aogositra omaly zany dia nisy 1,733,000 FMG. Ho an'ny pasteur sy ny iraka ary ny fiangonana samihafa dia nisy 2,477,500 FMG ary ho an'ny fiangonana Taninanandrano dia nisy 35,120,000 FMG. Ao anatin'izany dia tsindriana manokana kosa ny amin'ny tao-trano dada sy mama mianakavy rehefa napita ny afatra ny avy ao amin'ny komitiny fikarakarana n'izany tao-trano dada zany dia ny asa zay efa mandeha amin'izao fotoana izao zany dia efa miditra amin'ny atao hoe lalitra fandokoana zany. Efa vita daholo zany le gros œuvre rehetrarehetra tao anatin'izany fanamboarana izany trano zany ary dia entanina manokana tsika avoaka an'Andriamanitra indray mba hiditra ny amin'ny fanohijana ny amin'izany asa izany, hisaorana ny amin'izay efa nanome sy nanolotra ny amin'izany fa mba entanina ihany tsika fa tia tsy ny asa moa dia tsy mitsahatra ny amin'izao fotoana izao fa mandeha foana. Tsika natao hoe mihiboka fa hisaorana n'ireo komity ireo kosa ny amin'ny ezaka izay ataony fa mitohy foana ny asa tsy akijanona ary hita mihitsy fa mihazakazaka raha mijery
par rapport amin'ny atao hoe fiboana dia tena mahagaga tokoa ny fiasan'Andriamanitra araka ny teny hoe raha tsy Jehovah tokoa no manao ny trano dia miasa foana ny mpanao azy ka dia manentana antsika avoaka an'Andriamanitra mba hanao izay azontsika atao ny amin'izany rehetrarehetra izany fa araka ny teny izay efa nomen'Andriamanitra ho amin'izany asan'Andriamanitra izany dia hoe hitahy izay hanisy soa anareo izay ny hanisy soa ny ray aman-dreny. Dia ireto mbola misy voady voatonga indray dia voatery tsy maintsy vakiana kely ao anatin'izany fa dia makasitraka antsika ny amin'izany rehetrarehetra izany. Koritianina fa voalohany toko fa 5:10 fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatoy izao ahy ary tsy foana ny fahasoavany atao amiko rakoky mpisaorana 2 alina ariary. Dia mbola toizako kely ny amin'ny voady dia manarak'izay misaotra anao zahay Jesosy noho ny famindraponao sy ny fitahinao ahy dia tonga eto amin'ny tempolo masina anao ity zahay. Indro misy vola kely atolotro ho an'ny dada ka raiso fa vokatry ny foko mba mangataka vavaka amin'ny dada na dia miasa aza dia tsy mahazo vola ara-dalàna. Misaotra tompoko vola 540 ariary. Jesosy misaotra indrindra noho ny nanasitrananao ahy tamin'ny aretina nanahirana nandritra ny taona 2 ity misy fanaty-pisaorana na kely aza mba akasitrao vola 5,000 ariary. Voninahitra ho an'i Jesosy misaotranao ho an'i Jesosy misaotranao Jesosy noho ny fahasalamana nomenao rehetra dia mbola misaotra betsaka fa ny tombo iray indray ny zafikelynay apetraka eo am-pelatananao ny fahasalamana io zazakely io. Misaotra Jesosy vola 28,000 FMG anaovana trano dada. Nisy nanolotra 5,000 ariary tsy nanoratra anarana. Rakim-pisaorana aniverseran'io 320 miarabanao aho Jesosy manatratra ity tsingeritaonako androany famindraponao. Vola aniversery ty moa dia nataony voady ihany dia nomeny 2 alina ariary voninkazo ho an'ny altara. Miarabanao aho Jesosy makasitraka tamin'ny zava-magaga tsy takatry ny saiko nataonao ahy 5,000 ariary ho an'ny tranony dada mangataka hira ho avy amin'ny CFF arena sy fananako. Voady fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatoy izao ahy. Misaotra betsaka Jesosy zoko malala ianao nanaovanay ianao telo mianaka tamin'ny narovanao anay telo mianaka tamin'ny aretina coronavirus sy nitahinao anay dia mbola tratra izao confinement mandritra ny enim-bolana dia ankinina aminao indray ny zavatra rehetra mahasoa anay vola 2 alina ariary 5,000 ariary tranony dada 5,000 ariary pastera any ambanivohitra. Arovy ny fanahiko ka vonjeo aho aoka tsy homenatra aho fa mialoka aminao Jehovah o salamo 520 misaotra Jesosy fa vita ny ady fototra dia aminao Jesosy ny sisa rehetra mangataka vavaka fa nopoteny olona ny lalana miditra ao amin'ilay tany no terasena vola 2 alina ariary 100,000 francs ho an'ny asa mpifoazana. Ny zanako sy ny asan'ny tanako aoka ho adidika any. Misaotra anao ry Jehovah Andriamanitra iray zanaka fanahy masina fa tonga somatsara eto amin'ny tempolonao ny mpanomponao. Misaotra anao Jesosy na dia ny verin-dalana ny sotro toka sy mifoka sigara daholo ary ny zanako sy ny vinantoko na dia misento ary aho indraindray dia nampiainao indray. Misaotra tamin'ny fifadikanina omaly dia faly ny foko nanomboka izao. Misaotra Jesosy voninahitra dia ho anao 4,000 ariary. Tena tiako ianao Jesosy hanompo anao mandrakizay. Misaotra Jesosy fa nahatratra ny 7 taona ny nanokananao ahy ny mpanomponao tamin'ny 13 Aogositra teo. Mba tanterao amiko io teninao natao tamin'ny Solomona io Jesosy ary indro ny solony fanatitra dorana ampahafolony tamin'ny volana Jolay 3 alina ariary atolotra ho an'ny Njato sy Natasa ary pasteur Amir raiso fa vokatry ny fo zany Jesosy. Zany dia ny tao amin'ny mpitoroteny 7 ny tenin'Andriamanitra izay nanorenany izany voady izany.
misaotra betsaka Jesosy fa narotsaka taminay tokoa ny fitahinao tamin'ny herinandro iny. Ity ary misy ampahafolony tamin'izay nomenao 375 000 FMG ka ny 100 000 francs ho an'ny tranodada, 100 000 francs ho an'ny radio fiotaza-tsoa, 100 000 francs ho an'ny fananganana, 75 000 francs ho an'ny mahantra ny fiangonana. Misaotra Jesosy. Amen. Zay ireo nanolotra voady androany famenony izay nefa nivakin'ny sekretera teo. Manarak'izay dia misy ity fanazavana ity ny amin'le vola zay noraisina rehetrarehetra teo zay nivakina nanomboka tamin'ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy omaly dia ao anatin'io vola io dia misy an'ireto vola reto zay isorana manokana ho anareo avy any ampitan-dranomasina dia ao ny tao amin'ny FPVM Argenteuil, Belgique, Allemagne, Toronto, Canada zay nanome an'ity vola 14 42 195 FMG na 1,700 sy 2,4 sy 4 tapitrisa ariary. Sorana be dia be anareo tompoka ny amin'izany izany no anindritsindrinay foana ny amin'ny fisoranareo avy any ampitan-dranomasina fa tsapanay tokoa fa na dia lavitra ny aranareo dia mahavita zavatra lehibe ao amin'ny fiangonana. Jesosy aloha lehibe indrindra ny amin'izany ary zahay izay eto amin'ny fiangonana zay manatanteraka ny amin'ny asa maro samihafa dia matsiaro maivana tokoa ny amin'izany fanampiana ataonareo zany ny amin'ny asan'Andriamanitra ka dia mampirisika foana zay. Raha mbola misy azonareo atao dia indreto ny fiangonana manaty tanana aminareo foana ny amin'izay azonareo atao. Tsy antery akory zany araka ny teny soratra masina, tsy amin'ny alahelo fa zay manao ampifaliana hoy ny tompo zany no akasitran'Andriamanitra ka dia makasitraka indrindra tompo, makasitraka makatelona ary tsy adino ny amin'ny eto an-toerana ny amin'izany rehetrarehetra zany koa fa dia ny fitiavan'Andriamanitra ny ho aminareo mandrakariva, voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery any. Amen. Dia zao tsika dia tonga amin'reto karazana nofy reto asa tia angamba antsika malagasy ka amty dia tsy miteny ianao asa tsy maninona akory nofy anankiray avy eto amintsika fa ali miarabanao zay dada na nofy hoe niaraka tamin'ilay zanako lahy kely 5 taona izay ny tantanako dia nandeha teo amin'ilay tsena fivarotan'ny mamanay efa maty izay mianaka avy eo ony dia tsy tatampoka ilay zanako vadiko koa nanofo mitovy amin'izay niaraka koa izy mianaka dia nandeha mividy crédit dia tsy tatampoka teo ilay zaza marina fa io zaza io dia tsy mety mody fa midongy any amin'ilay rahavaviny mamanay zay dia anao dia zao lazaiko anao io zaza io araka ny tenao maditra kely fa tsy mety mody tena ho angalarin'olona io zay ray aleny na ho angalarin'ny olona ho ataony sorony iny fa tsy zay ray aman-dreniny na io hovoan'ny coronavirus fa mandehandeha eran'ny tanàna tsy manao kasibosy teneno ary makanesanareo mivady mitady azy any amin'nisy rahavavany mama io zay dia mitenetsy amin'izay ianao hita zao explication de rêve zao ianao tsara indrindra fa ianao madama tsy hitako ny anarany teto izany anaranao izy teo teo ihany izy rehefa avy eo satria tia avy any France ianao nareo tsara za nanofo hoe nahatsoina niakatra tao amin'ny efitrano ray ny olona tiako dia pasteur Zakia ao amin'ny Argenteuil dada samy nihiraka iandry amin'ny France dolo zany
ary dada Erzy tenez zay aloha. Nous allons parler d'un témoignage d'une dame qui nous... je tiens à préciser que les messages de Jésus viennent toujours à travers les rêves. Et il y a une dame en France qui avait fait un rêve, donc comme quoi on lui a dit de monter à l'étage où il y avait le pasteur Jackie à notre temple en Argenteuil, Dada Sam, Monsieur Ange, et missionnaire Ange et Dada Radjenatoandro. Nisy ravikazo naseho ahy a dia nanontaniako hoe ianao no mikarakara an'io fa mila mihinana an'io anao ry iraka andry ianao tsara zany iraka andry. Il y avait dans mon rêve quelqu'un qui m'avait montré des feuilles et en fait ces feuilles je devais les manger et c'est missionnaire Ange qui devait les manger. Dia hoy aho hoe ravim-boatavo io ravikazo nasehonao ahy io ary mandritra n'izany za dia niteny hoe ary asiana mihinana an'io ane ianao ry iraka iandry fa tsara be io. Dia nitohizako ihany ny resaka hoe ny anahy ndray kosa haricot noir no asain'i Jesosy hohanina. Durant cette discussion, on avait réalisé que les feuilles étaient des braides de feuilles de melon, ravimbotav comme nous disons en malgache. On avait dit donc que missionnaire Ange devait en manger, mais pour moi, c'était plutôt des haricots noirs. Dia hoy dada fa ahoana ianao no asiana mihinana an'izany izaho zahay no valim-babaka nomen'i Jesosy ary dada. Dia hoy dada hoe efa nolazainao tamin'olo zany a zany nataon'i Jesosy anao zany. Dia hoy aho hoe eno hoy aho tamin'ny maraim-baovao any Argenteuil. Quand on en avait parlé, Dada Radjenatoandro m'avait demandé pourquoi vous devez manger ça. Et elle m'avait répondu, c'est la réponse à ma prière. Et après, il m'avait demandé, avez-vous déjà dit ça aux autres? Et elle a dit, non, pas encore, mais je vais le faire. Dia hoy dada hoe zay fotsiny ndanara lazao amin'ny olona rehetra zay nataon'i Jesosy anao. Dia taitra tamin'ny torimasoko aho a tamin'ny alarobia 12 août eo. Le 12 août, j'avais fait donc le témoignage, j'avais raconté à Dad ce qui s'était passé et Dad m'avait conseillé de partager tout ça au monde entier, aux autres, le 12 août dernier, parce que c'était la réponse à ma prière. Dia zao zany a rahalahy iraka iandry a tsy maintsy mihinana ravim-boatavo ianao. Misy hoe be dehibe any be dehibe a manana mihitsy aloha matetetika no hatramin'ny 3 andro. Ay madama zay nanofy an'ity kosa dia tsy maintsy mihinana haricot noir. Donc Dad conseille aux missionnaires Ange de manger au moins 3 jours dans la semaine la braide, la feuille de melon dans ses repas. Et la dame qui a fait le témoignage doit prendre ses haricots noirs. Dia zay momba an'iny angamba fa misy taty aoriana izy io zay dia nahita soamatsara an'ireo zavatra ireo izy a ravim-boatavo haricot noir dia miteny hoe samy mihinana ianareo amin'ireo. Donc, après avoir cherché dans les marchés, cette dame en avait trouvé dans les boutiques bio et elle a pu s'en procurer. Et après avoir consommé la braide et les haricots noirs, les malades étaient guéris. Gloire à Dieu. 18 juillet izy a
isika rehetra dia nanao fifadikanina sy vavaka ho an'ny firenena dia afaka natanteraka n'io vavaka io a na dia teo aza ny fanomanana examen chirurgique ny 21 juillet ary tena afaka nanoka tena midera sy nanao vavaka tsara fanomanako teny zany itsendanina dia nanao vavaka ho an'ilay mamanay voan'ny cancer généralisé koa nataoko betsaka zany a volona voka ny valiny a sitrana daholo ny mamanay a sitrana koa iza zay ngamba. Le 18 juillet dernier, quand nous avons dû faire le jeûne et les louanges, j'en avais fait et je devais passer à un examen chirurgical le 21 juillet d'après. Quand j'ai pris ces bread, alors que la personne avait déjà un cancer généralisé, après avoir consommé ces bread et ces haricots noirs, elles étaient guéries. Lava be ny taratasinao madama ka dia zao ihany lazaiko anao hoy ianao hoe rehefa teny an-dalana aho a dia nahazo appel telefôna hoe miverena fa efa tonga ny carte d'embarquement anao départ zao ianao 16 mai mbola nisy temps ianao io manana fa namarina tao an-trano za rehefa tonga tao an-trano hoe tsy possible afaka hiainga aho satria mikatona ny territoire ary tsy misy volana afaka mandeha donc annulé io embarquement io a dia taitra tamin'ny nofoko zao ihany lazaina anao misoran'Andriamanitra anao a raha nanofy fa annulé ny volana zay ihany tsy nahafaty a an'ity olona lazainao ity ary zay koa no nanasitranon'Andriamanitra azy ka dia misoran'Andriamanitra anao a gloire à Dieu. Zay ny azy. Dans son rêve toujours, elle avait reçu un appel téléphonique comme quoi elle pouvait revenir au pays parce qu'il y avait un vol le 16 mai dernier. Mais malheureusement, elle ne pouvait pas parce que le vol était annulé. Ce que Dad voudrait communiquer à la dame en question, c'est de remercier notre Dieu, le Seigneur, de ne pas avoir pris ce vol parce que c'était le moyen par lequel Dieu l'avait guéri. Zay ny amin'iny sotran'Andriamanitra sika amin'izany dia miarahaba anao madame zay nanoratra teo a fa sitrana somatsara ianao a dia mahereza mivavaka manaraka an'izao fotoam-pivavahana izao. N'arrêtez pas de prier parce que c'est le moyen à travers lequel Dieu nous guérit, à travers nos prières. Soyez toujours à l'écoute des paroles de Dieu et priez en tout temps. C'est la solution à nos soucis. Zay reto indray a dia avy any Amerika sy avy any Dubai anakiroa ihany satria lavitra be nareo hoe mangataka mba holazaina zao fijorona vavolombelona zao a dia milaza aminareo a tia angamba tsy maninona adikanao teny frantsay izy rehefa avy eo misy zanakaiky izy a any an-dafy any Amerika rehefa nitady fianarana izy a tsy nahita fa rehefa natao izy a ilay alim-bavaka dia nivala ny vavaka ka nomeny Jesosy fianarana amin'ilay tena tiany olona io. Gloire à Dieu. Tekitsika amin'izany a Un autre témoignage de parents d'enfants qui sont aux États-Unis. Ces enfants ont cherché vainement des écoles pour étudier, mais après la louange et les jeûnes, ils ont finalement trouvé la meilleure école aux États-Unis, et ceci après avoir prié du fond de leur cœur. Gloire au Seigneur. Merci. Ary ny mahagaga ozy izy dia zao a nisy vehivavy voan'ny coronavirus izy niaraka tamin'io zanakailahy io fa ny zanakay tsy vo kanefa ireo dia miaraka foana misaotra voninahitra ho an'i Jesosy. Teka ho an'i Jesosy. Ce qui est merveilleux, c'est que l'ami de notre enfant là-bas, qui était tout le temps avec lui, avait le coronavirus. Mais malgré ce fait, notre enfant n'a jamais attrapé cette maladie. Gloire à Dieu.
tia ho anao madama any Dubai. Misaotra ny tompo aho fa vao nanomboka nivavaka tamin'ilay fifadian-kanina iny navesatra be aloha ny fiainako. Rehefa teo amin'ilay fotoanany délivrance dia nangovotra be ny vatako, latsaka ny ranomasoko, maivana be ny vatako. Amin'izao za manoratra zao dia tena tsaroko mihitsy fa sitranao saotra Jesosy voninahitra ho amin'ny tompo. Un autre témoignage, nous venons de Dubaï. Cette dame, cette personne, après le jeûne, avant le jeûne d'abord, elle avait un grand souci, des problèmes de la vie. Mais après la délivrance, elle avait beaucoup pleuré et finalement, elle était soulagée. Actuellement, elle est guérie, elle glorifie le Seigneur grâce au jeûne et à la louange. Le message de Jésus Christ Le message à partir d'aujourd'hui pour la semaine qui va venir se trouve dans Isaïe 33, 24. Le message que nous allons recevoir aujourd'hui se trouve dans le livre d'Ésée, Ésée chapitre 33. Isaïe, ça se prononce Isaïe. Ésaïe 33, chapitre 33, 24. verset 24. Tsy hisy amin'ny mponinao ilaza hoe marary ary ny olona izay mitoetra ao dia voavela heloka avokoa. Teka ho antompy. Avereny hoe tsy hisy olona mponinao izy ilaza hoe marary fa ny olona izay mitoetra ao dia voavela heloka. Saotra tompoka avereny ianao. Le verset de ce livre d'Ésaïe se lit comme suit, chapitre 24 au nom de Jésus-Christ. Aucun habitant ne dit « Je suis malade ». Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. On va répéter encore. Encore une fois, aucun habitant ne dit « Je suis malade ». Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Dia sao ny dikan'izany tsy hisy amin'ny mponinao ilaza hoe marary amin'ity herinandro ity zany tenin'ny tompo zany efa tadidiro tsara tamin'ny tapabolantsika nataon'ny tompo hoe aza matahotra fefa naniraka ny anjely sy ny anjely be sy ny anjely kely amafa ny lanitra gasikara sy ny coronavirus eto Madagasikara sany amin'ny mponina kristianina rehetra. Écoutez bien le message de Dieu. Aucune personne ne sera malade. Vous vous souvenez, il y a 2 semaines, Dieu nous avait dit « N'ayez crainte ». Et il avait envoyé les 2 anges pour effacer... Des milliers d'anges. Pardon? Des milliers d'anges. Des milliers d'anges, des grands et des petits, pour effacer nos péchés et nos iniquités. Et il avait exécuté sa promesse. Gloire à Dieu. Dia tamin'ny herintsika dia jereo tsara tamin'ny herintsika dia nataon'ny tompo hoe ny faraka amby 20 amin'ny 33 Esaïe any Jehova mahery any amintsika zany hoe mahery any tokantrano dia tena narovany tokoa tsika rehetrarehetra tamin'ny coronavirus isa tokantrano. Et la semaine dernière encore, dans le chapitre 33 d'Ésaïe, verset 21, il nous a dit qu'il va enlever et éradiquer cette maladie dans chaque foyer, et il l'avait fait. Gloire toujours au Seigneur. Dia hitanareo tsara fa tena nahery tany tokantrano Jesosy nanasitrana na rehetrarehetra tany tokantrano izy ary hitanareo fa efa tena vitsy sisa ny marary eto Madagasikara voninahitra ho an'i Jesosy amin'izany.
Et vous avez constaté à travers ce qu'on raconte dans les médias qu'il y avait beaucoup de guéris et que dans chaque foyer, le nombre de malades a diminué. Toujours louons le Seigneur, gloire à Dieu. Taddio tsara zao andininy fefatra ambiroapolo hoe tsisy amponao ilaza hoe marary a fa Andriamanitra zany a manana ny fomba hitenenany amintsika tsirairay avy dia efa miresaka aminao ao ny iraka iandry manana ny fomba n'Andriamanitra hanasitranany antsika minana ravim-boatavo ao aminao madame comment s'appelle déjà tsy fantatro mihinana haricot noir fomba fanasitranan'Andriamanitra tsy haparary antsika zany a samy mihaino daholo zavatra lazain'Andriamanitra ny tokantrano rehetrarehetra any a fa manana ny fombany izy a tsy hanasitranana antsika. Retenons en nous donc le verset qu'on vient de lire qui dit aucun habitant ne dit je suis malade. Gardons en nous ce verset parce que missionnaire Ange pour guérir de sa maladie devait manger des feuilles de melon et la dame devait manger du haricot noir. Dieu a sa façon pour guérir. Tout le monde. Tout le monde. Déjà, dia mba ianonareo tsara ne ity karazana aretina hafahafa ity a vao tamin'ny herinandro io zany vao tamin'ny herinandro ity a vao tamin'ny zoma teo za dada ozy izy a marary tsy fantatro mihitsy ny aretiko dia na nentina tany amin'ny mpiandry tsy sitrana nisotro ny rano Jesosy tsy sitrana dia nandohalika be any fola tamin'i Jesosy hoe inona marina Jesosy ny fanafody omenao ahy dia zao no tenin'ny tompo nasehon'ny tompo izy a toto izy eraky ny lapoaly a dia nitetitetehina karoty niaraka taminy dia hoy Jesosy hoe io ny fanafodinao vao tamin'ny zoma io dia naseko nitetika an'izany izy omaly sabotsy kreko izy aloha mieritreritra an'izany fa antanio paster Dody sy bakany Afrika fa izy efa ninana totosy masikita be dehibe na totosy ary any Afrika tsy misy voalavo mihitsy onena fa manetsika voalavo daholo ny olona hohanina zany ny any antaninao izy fa mamany anao amin'izany ary ny masikitana sotozy any a dehibe dia nampahery azy hoe mihinanana an'io anao fa paster Dody ary efa ninana an'io zany mahasalama be azy any ka dia misaotra ny tompontsika amin'izany rehetrarehetrarehetra zany. Un autre témoignage vendredi dernier, une personne qui avait consulté Dadra Natouanj, comme quoi il avait une maladie vraiment étrange. Il avait déjà été soigné par un berger, il avait déjà bu l'eau bénite, il avait déjà fait le jeûne, mais rien de tout ça ne l'avait guéri. Quand il s'était repenti en s'agenouillant, en priant de tout son cœur, on lui avait dit donc que le remède à sa maladie était une souris. Beaucoup de souris. Beaucoup de souris dans la poêle qu'il devait manger. Qu'il devait manger avec des carottes en tranches. La personne était un peu dégoûtée, mais en exécutant la volonté de Dieu, il avait mangé donc la souris avec les carottes en tranches et il était guéri. Gloire à Dieu. Ka dia zay a dia misaotra ny tompontsika amin'izany noho izany ry havana fitiavan'ny tompo antsika zany raha misy aretina mangataha amin'ny tompo ao ny fanasitrana isan-karazany fametrahantanana isan-karazany fa mbarao koa izay lazain'ny tompo aminao a mandritra ny nofy. Le message à retenir donc, c'est que Dieu nous guérit à travers les rêves. Il s'adresse à nous à travers nos rêves et il nous guérit. Dia misaotra ny tompontsika amin'izany a mirary soa sy fahasalamana ho antsika rehetrarehetra any an-tany lavitra rehetrarehetra any
ny hira fa 7 nataontsika 499 adikeo fotsiny à peu près ne madame ina no atakalika an' Jesosy zay mpisoloko zavatra zio simba va sany mora levona fa raha mbola zoniko ny toa tsy maty ny jirompoka Jesosy tsy soloko. Une phrase. Pour terminer la prêche d'aujourd'hui, nous allons chanter la cantique 499 qui dit « Pour rien au monde, je n'échangerai la volonté de Dieu dans ma vie et je suivrai toujours son chemin à travers ses messages. » Gloire à Dieu. Misaotra Jesosy misaotra anao zay misaotra fa ny tena lokony vavanao tena nanafaka sy nanasitrana ny Madagasikara. Misaotra anao zay fa zao miaino rehetrarehetra zao manerana ny tany dia efa notrotronao sy narovanao tamin'ny coronavirus. Zay rehetrarehetra zao faly ny miditra mihaona aminao amin'ny tempolinao masina mihaona aminao fa ohatra ny ela tsy nihaona Jesosy ka dia miaraka misaotra anao zay manao hoe misaotra Jesosy. Aory namanay rehetrarehetra tao amin'ny voady na inona nangatany teo Jesosy tadidio ny teninao hoe na mbola tsy miantso akory azy izy dia efa tonga ianao ny Jesosy izay efa natsony izy ireny na inona na inaty saina na inona na inaty mpanany dia mino efa reno sahady ny faniriany sy ny fivavahany. Misaotra Jesosy dia tanterahanao zany fa izay rehetrarehetra zao Jesosy alohan'ny isarana eto dia mba te eona kely aminao eona kely Jesosy tsy mety raha tsy mibitsibitsy kely aminao satria ianao zany nanome toky fa tsisy aretina ntsony amin'izao herinandro avy zao fa namindra fo sy namela heloka Jehovah. Misaotra Jesosy noho izany ary dia mba te eona kely aminao zay tanterao Jesosy ny teninao hoe inona ny tianao hataoko aminao ianao ny vavaka i Jesosy.
misaotra jesosy zay nivavakay mino fefa vitan'ny anjely zany hiakatra androany dia androany ho tonga ny amin'Andriamanitra ray zany jesosy trotroy zany vavaka izany eto zany vavaka izany ianao nitalao mihoatra le zavaka nytononay teo mba ho hitanay tokoa ny atsara n'ilay Andriamanitra andrenana ary hiaro anay rehetrarehetrarehetra na atsana tanàna hatrany ampitan-dranomasina rehetra any jesosy amin'izao herinandro ho avy zao fa tsara Jehova satria mpanao ny tsara ento ary zany valim-bavaka izany jesosy hiverina amin'ity herinandro ity mino zay fa mba hiverina amin'izay ny déconfinement amin'izay jesosy visokatra ny fiangonanao hivavaka ny mpanomponao hideranao ny mpanomponao rehetrarehetrarehetra jesosy jereo ny marary rehetra mbola marary vitsivitsy sisa jesosy fa fao tanteraka izany sy trano tanteraka izany jereo arovony ireo mpitsabo rehetrarehetrarehetra izay mikarakaran'izany jesosy dia misaotra jesosy amin'izany misaotra jesosy amin'izany mihoatra lavitra noho izany jereo ireo mpitandro filaminana rehetra nandray anjara arovy izy sy ny vady aman-jana sy ny ankonany tsy misy hotratran'izany misaotra jesosy dia jereo isan'andro isan'andro ty firenena ity ny filoha-pirenena mivady izy menakavy miaraka amin'ny fitondram-panjakana rehetra nikondo tamin'izany ataovy mahita fifaliana nanamboninahitra miaraka aminao jesosy miara-miasa aminao jereo amin'izay mpianatra rehetra izay anala fanadinana jesosy tsy nisy ny fotoana izay ny anarana ranomarina dia manatera sisa ny anjelinao hiresaka sy bitsibitsika aminy ary indrindra hiaro azy amin'ny devoly rehetrarehetrarehetra izay miazakazaka mangalatra vavaka amin'ireny ankizikely ireny misaotra jesosy misaotra jesosy dia naran'i jesosy zokonay malalanay no angatanay jesosy tahaka ny mpangataka rehetra hoe jesosy ino ny vavakay saotra jesosy saotra tompo rainay izay ny an-danitra ho masinany ny anaranao ho tonga ny ny fanjakanao atao any sitraponao ety antahaka ny ny an-danitra meonay ny ny anina sy hazo anay ary mamelana elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay aza nitondra ry amin'ny fakapanahy fa manafana amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay raisontsondrano zaho Jehova Andriamanitrao ilay nanao anao tsy afoy na asaraka anao any zanako sy ny asan'ny tanako ho adidiko zany hiaro anao izy any amin'izay alenao na antsana tanàna anolo-tsainanao izy hatrany ampianarana sy ny asa mandraranao rehetra dia ho tazany dia ho takatra ny sainao ny tenin'i Jehova Andriamanitra hoe hanolo-tsainanao hanolo-tsainanao dia hampianatra no ny lalaka alehanao dia aza matahotra ho Jesosy fa mombanao mandrakariva amin'izay alehanao zaho ihany ity ka aza matahotra namerikerika foana fa sady mombanao mamonjy anao ny ray saotra tompo anao ny deranao ny aja anao ny voninahitra ry tompo hatramin'izao komandrakizay mandrakizay amen. Andiny ny fahatelo ry Jesosy tompo tsara aza mamela ny fanahiko isaraka aminao fa tano fa mpanomponao. Anu au
sotra jesosy sotra jesosy sotra teka mahafany jesosy tsika sotra jesosy ny ara-mivavaka taminay afa-po zay nandritra ny teninao rehetrarehetra ary niatra tamin'ny fiainanay a ny teninao masina misaotra tompo misaotra voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany alleluia masina tsy tompony maro enikipona tany rehetra tanteraka tokony izany minarana raisiny zanaka ary fanahy masina dia samy mahereza tompo